Somary nanano sarotra ireo olona teny rehetra teny hianina piasa ilay vola vaovao to mifangaro avokoa mantsy izy ireo raha tsy mandinika tsara ihany noho izany ny mailo ary mandinika ny vola eny ampelantanana vao manome izany ho an'ny tokony hanomezana azy mila manazatra noho izany ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fampiasana ity vola ity. Tsy mety amiko ilay satria roa arivo sy ny iray alina zao mitovitovy dia indraindray mampifamaly amin'ny client ilay izy. Ohatrany hoe tsy mahazatra aloha ilay mikirakira an'ilay izy e. Ohatrany ianao ary mamerim-bola ohatra mbola miala zany fotrany tsy ampifanentanana loatra angamba ilay famoahana anazy. Tsy azo aforitra hono izay ohatrany hoe zao raha mandray zao zay aiza mba hampirimana anazy zay tsy manana porte-café hampirimana anazy. Izay ny problème an'ilay izy. Fa ilay izy zany metimety ihany fa ilay izy hoe tsy azo aforitra. Ianao hoe mivarotra zao dia ianao tsy manana hampirimana anazy. Sarotra be mihitsy ny andehanakala an'ilay vola hoe roa alina mitambatry miala 5 000 25 000 zao ny anay eto a manakalo zay hoe miala 5 000 tena tsy mahita ny momba 5 000 roa zao a tena tsy misy trony mihitsy 5 000 roa 5 000 roa atsika le teo le taloha efa misitona tsikelikely gendrina fa raha ohatra hoe misy an'io madinika le hoe roa alina mitambatra 50 000 mitambatra vao madigilogilona hoe le mbola raha ela mitambatra loatra amin'izay efa nisy foana e fa ty le roa alina mitambatra ty aiza nahitiny raha miala 500 zao frais mety tsy amiera io ka ny amitsiraka azy efa misy miteny tsy mandeha roa alina mitambatra fa madinika ihany vola 5 000 zao maivana dia ty zany raha hoe afotofotsana zao a dia mora rofotra le zavatra ny momba raha hoe anivarotra anana aloha dia tsy mety le izy e navarotra saribô